Eo amin'ny fiaramiasa ny fitondram-panjakana sy ny vahiny kosa indray dia mihamatotra hatrany ny fiaramiasa eo amin'ny Madagasikara sy ny sampandraran'ny firenena mikambana misana ny sakafo sy ny fambolena na ny FAO izay efa nisy hatramin'ny ela hoy Rivo Rakotovao nandritra ny firesahany tao amin'ny seraseran'ny sampandrarany ity sampandrara ity tany Roma renivohitry Italia. Dia jerentsika indrindra ny fanazavana izay nentin'ny ministry ny fambolena veo anivon'ny fedinany Repoblika. Fiaramiasa matotra rehefa ela no nisy teo amin'ny Madagasikara sy ny sampandrarany firenena mikambana misana ny sakafo sy ny fambolena na ny FAO. Io nambaran'ny ministra ao anivon'ny fiadinan'ny Repoblika misana ny fambolena sy ny fiompiana nandritra ny firesahany tao amin'ny seraserany ity sampandrara ity tany Roma renivohitry Italie. Récent donc qui est en train de se faire entre la COI et Madagascar. Donc la FAO assure la coordination comme la FAO le souhaite. Nous avons parlé de ce problème. Voatanisany tetikasa maro iarahan'ny rotota toy ny ady amin'ny Valala na koa ny fametrahana ny Madagasikara ho sompitry ny ranomasimbe indiana. Tetikasa izay novoaboasan'ny ministra Rivo Rakotovao nandritry ny fiaonany tamin'ny Andriamatoa José Graziano da Silva tare général ny FAO ny farany volana meteo. Notamment par rapport aux dégâts des changements climatiques. Dans Madagascar est un pays qui est très touché par le changement climatique. Dans le sud malgache, là actuellement, ça fait 2 ans, c'est la sécheresse. Alors que dans le nord, c'est l'inondation. Misy ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana malagasy ny amehana mba ahafahany Madagasikara miala amin'ny fahantrana. Noho izany dia nangataka ny fandrindrany ireo tetikasa iarahana amin'ny FAO amin'ny programa pirenena ho an'ny fampandrosoana na ny PND ary koa ny tanjona ho amin'ny fampandrosoana maharitra na ny ODD iarahana amin'ny firenena mikambana. Tanatin'ny dian'ny tany Roma ity dia nanatrika ny fivoriam-be fa 450 ny filan-kevitry ny FAO ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana ary nisy ihany koa ny fiaonany tamin'ireo tompony andraikitra maro samihafa toa ny filoha lefitry ny FIDA na ny sampandrara eo anivon'ny banky iraisam-pirenena misahana ny fambolena.